KRISTY FIAINANTSIKA ISAN'ANDRO. KRISTY FIAINANTSIKA ISAN'ANDRO. O Jesosy, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com. Misaotra ny tompo mandrakarivotsika no nanomezanantsika tombonandro, indrindra tombonandro ialohavan'ny tenin'Andriamanitra toy izao faniriny tongotritsika fanazavana ny lalantsika ny tenin'Andriamanitra mba atonga an Kristy tokoa ho tena fiainantsika. Ony Kolosiana toko 7:17 hoe ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Ho an'ny tompo aloha, ho an'ny tompo aloha ny ataontsika rehetra na de ho an'ny olona aza. Mbola manamafy zany Paoly apôstôly ao amin'ny Kolosiana toko 7:17 hoe ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny Miasa de ataovy amin'ny anaran'i Jesosy izany rehetra izany. Ho an'ny tompo aloha ny zavatra rehetra ataontsika na amin'ny teny na amin'ny asa. De mbola manamafy zany ihany izy atao amin'ny Korintiana voalohany toko 10 ny 9:30 manao hoe koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo ninona ataonareo de ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Ho an'ny tompo aloha. Mba marina eo amin'ny fiainanao ve izany manahaka amin'ny Paoly apôstôly ve ianao? Marina amin'ny fiainanao ve ilay tenin'ny Paoly apôstôly hoe KRISTY no aton'ny ahavelomako? Inona no anisan'ny handanianao fotoana betsaka indrindra amin'ny fahavelomanao? Mandrakariva zany de ny asa no andanitsika fotoana be indrindra ka miasa ho an'iza mo ianao, ho an'ny mpampiasa, ho an'ny tenanao, ho an'ny vady aman-janakao. Marina zany. Saingy lany fotoana eo ianao raha izany fotsiny. Fa raha ho an'ny tompo aloha araka ny tenin'Andriamanitra hoe katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Raha ny ho an'ny tompo aloha zany hoe ataonao araka ny sitrapon'ny tompo ny asanao de lasa mahatoky ianao. De omeny tompo anao mihoatra zay rehetra ilainao de zay rehetra hoaninao sy sotronao ary ho tafianao raha mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana ianao. Amin'izay koa indrindrandrindra tsy lany foana ny fotoana ny ainatsika teto amin'ity tany ity satria zay rehetra ataontsika de lasa fiariana arena any an-danitra ho an'Andriamanitra. Fahasoavana lehibe zany ka de fanamasina ny anazava mandrakariva ny saina amam-panahintsika. Andeharintsika iombona amin'izao vavaka izao. Mba ianao tokoa ny Jesosy no aton'ny fahavelomanay ka ny asanay rehetra dia ho anao avokoa. Amen. KRISTY FIAINANTSIKA ISAN'ANDRO. KRISTY FIAINANTSIKA ISAN'ANDRO. O Jesosy, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com.